fankalazany Ponimorondava ny fahatelo amby 15 taona na niverenany fahaleovantena sy ny fankalazana ihany koa ny fety ny voalohan'dahy taty amin'ny faritsy ny Menabe. Songadina tamin'izany ny vavaka iraisam-pinoana nangataham-pitahiana ho an'ny tanindrazana izay natao teto amin'ny katedraly Mariamanjaka nikarakarain'ireo ray aman-dreny ara-pivavahana ny tarehiny FFKM. Niatrika sy tondram-bavaka niaraka amin'ny Ponimorondava teto ny ministra ny kolotsaina sy ny vakoka Ramatoa Eliara Velomanantsoa. Ny 15 ny volana Jona kosa dia nitolorana meday teto amin'ny avenue ireo folomenaday izay miendrika sy nahavita be tamin'ny fireneny Safo Andiatafika noho ny fahazoana alalana manokana ny sekretera général ny faritsy Menabe Andriamato Bonaid niaraka tamin'ny chef de corps sy ny commandant ny groupement aty amin'ny faritsy Menabe. Taorian'izay dia niroso amin'ny matso lehibe izay santarin'ny tafika nahitana ny miaramila sy ny zandary. Ny roa amin'ireo zany dia vehivavy.